tolo-kevitry faharoa fametrahana tsipika mahitsy eo amin'ny teboka omena izay tendro mitovy amin'ny tsipika mahitsy omena. Omena teboka A sy ny tsipika mahitsy BC. Ny tanjona ny ametraka tsipika mahitsy miainga eva eo amin'ny A mitovy amin'ny tsipika mahitsy BC. Porofo. Indro ny tsipika mahitsy AB mampitohy ny teboka A sy B izay azo atao araka ny ankin-kevitry voalohany satria A sy B teboka agnaty lemaka anankiray. Sy indro ny telo lafy mira lafy DAB namboarina miainga taminy zany hoe miainga tamin'io tsipika mahitsy AB io izay azo atao araka ny tolo-kevitry voalohany. Indro ny tsipika mahitsy AE sy BF voasoratra tamin'ny DA sy DB. Zany hoe ny tsipika mahitsy AE dia tsipika mahitsy azo tamin'ny fanohizana ny tsipika mahitsy DA. Tahaka izay koa ny tsipika mahitsy BF azo tamin'ny fanohizana ny tsipika mahitsy DB. Izay azo atao araka ny ankin-kevitry faharoa satria araka ny ankin-kevitry faharoa tsipika mahitsy voafetra rehetra dia azo tohizana amina tsipika mahitsy tsy voafetra. Indro ny faribolana CGH miivo B sy mitana BC araka ny ankin-kevitry fahatelo. Indro ihany koa ny faribolana GKL miivo D sy mitana DG araka ny ankin-kevitry fahatelo ihany koa. Zany hoe rehefa misy ivo sy tana dia azo atao manoratra ny faribolana ankin-kevitra fahatelo. Donc satria ivo miparibolana CGH teboka B BC mira BG famaritana fahadimy ambin'ny folo izay manambara fa mitovy daholo ny tanam-paribolana iray. Zany hoe ireo tanam-paribolana rehetra mitovy daholo ho an'ny faribolana iray. Tahaka izay koa satria ivo miparibolana GKL teboka D DL mitovy amin'ny DG famaritana fahadimy ambin'ny folo. Ao anatin'izany koa DA mitovy amin'ny DB. Noho izany titavela AL mitovy amin'ny titavela BG araka ny haiombonana fahatelo. Kanefa efa naseho koa BC mira BG. Noho izany AL mira BG sy BC mitovy amin'ny BG. Kanefa ireo zavatra mitovy amin'ny zavatra mitovy dia mitovy izy samy izy araka ny haiombonana voalohany. Noho izany AL mitovy amin'ny BC. Noho izany tafapetraka eo amin'ny teboka A ty tsipika mahitsy AL izay mitovy amin'ny ty tsipika mahitsy BC. Tolo-kevitry fahatelo. Tsipika mahitsy anankiroa tsy mitovy no omena. Ny anesorana amin'ny tsipika mahitsy lehibe ny tsipika mahitsy kely no atao. Porofo. Indro AB sy C tsipika mahitsy anankiroa tsy mitovy. AB no lehibe. Ny hanala avy amin'ity AB tsipika mahitsy mitovy amin'ity tsipika mahitsy C no andrandraina. Indro tsipika mahitsy AD mitovy amin'ity tsipika mahitsy C izay napetraka eo amin'ny A araka ny tolo-kevitry faharoa. Indro ny faribolana DEF izay soritana manodidina ty ivo A sy ty tana AD araka ny ankin-kevitry fahatelo. Ary satria ivo ty faribolana DEF ty teboka A AE mitovy amin'ny AD araka ny famaritana fahadimy ambin'ny folo. Kanefa mitovy
amin'ity AD koa C. Noho izany AE mitovy amin'ny AD sy C mitovy amin'ny AD. Araka ny iombonana voalohany, zay zavatra mitovy amin'ny zavatra mitovy dia mitovy izy samy izy. AE mira C. Noho izany omena tsipika mahitsy anankiroa tsy mitovy, AB sy C. Ny tsipika mahitsy AE mitovy amin'ity tsipika mahitsy kely C dia voaesotra tao amin'ity tsipika mahitsy lehibe AB. Izany indrindra no zavatra notakiana atao.